Pejim-baovao ahafantateraka kosa indray dia omaly alatsinainy nono atao teny amin'ny atelemeka akoron-drano ifameritrany ireo prototype lanterne ho an'ireo fiarakaretsaka izay iarahany commune Antananarivo renivohitra ao anatin'ny DTUM na ny direction des transports et mobilité urbaine ny publie motion ary ny fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra miasa. Tsy andoavam-bola ity lanterne vaovao ity fa maro kosa ny fipetra arahina mba azahoana izany. Izay ny amin'ny vaovao iny fataoriny fametrahany Taberarandriamana tso fitoriana teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana mikasika indrindra ilay statut des fonctionnaires tsy ampiarina dia fantatra izao fa efa mandeha iny raharaha iny. Efa nalefa ny fitsarana ny amin'ny primature ny taratasy ka miandry ny valiteny avy any izao ny tenany. Teo jerentsika indrindra ny fanadidina hoetiny namana velo Gislain. Le Conseil d'État dia alefana ry amin'ny primature potentiel efa nalefanjareo any le fitoriana dia miandry zany ny ao amin'ny Conseil d'État miandry valiny amin'ny primature dia avy eo zany izy miasa an'andro mandeha zany izy amana an'izay valiteny nataon'ny primature zay ary izay no ilasika le signataire BDB rehefa tonga zay dia omeko ny primature sy zarerany mitakanyity fa ny fonctionnaire rehetrarehetra na ny activité na retraité na civil na militaire izay signataire BDB zay ny vali